Tonga soa atao mifantarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Fa ny manana ny fetiny iray dia mahafaly ahy zany ny manolotra an'ity karazana fandaharana ity ho an'ny ray rehetra. Ny fifandraisana eo amin'ny raim-pianakaviana sy ny zanany. Efa natolotry teto izany hoe ohatraohatry ny ahoana ny fifandraisana ny reny sy ny zanaka, ary misy ve ny reny tonga lafatra, misy ve ny ray tonga lafatra. Amin'ity indray mitoraka ity zany dia hitantara isika izany ny fiaim-piainan'ny mpanakanto malaza atao hoe Johnny Hallyday, izay maty tamin'ny 5 décembre 2017 tao Marne la Coquette, tao amin'ny tranony tao Fransa izany, tamin'ny faha-efatra amby fitopolo taonany. Iza no tsy mahalala an'izany Johnny Hallyday izany, ary dia lehilahy iray izay nanakoako eran'izao tontolo izao ny lazany teo amin'izany sehatry ny firana izany, ary dia mpanefoefo izy. Maro dia maro ny tantara izay milaza ny fiainany zany amin'ny fasety maromaro, fa ny androany zany dia ny fifandraisany teo amin'ireo zanany zany no hoadiadintsika, izay niteraka resabe taorian'ny nahafatesany satria dia nirongatra izany ny ady lova tamin'ireo zaza navelany taorian'ny nahafatesany. Hoadiadintsika zany ny momba n'izay karazana conflit nisy teo amin'ny ray sy ny zanany, ary conflit izay eritreretina fa nandeha de génération en génération. Fitipitiantsika zany ny momba an'izany Johnny Hallyday izany. Voalohany indrindra moa izy izany dia Jean-Philippe Smet ny tena anarany, izany hoe d'origine belge izy izany, fa teratany frantsay zany ny identité nentiny. Tamin'ny fahazazany izy zany dia efa nanana ny atao hoe ratra-po amin'ny hoe tsy fisian'ny ray aman-dreny niteraka mikarakara, fa olona hafa mihitsy zany no mikarakara an'izany Johnny Hallyday izany tamin'ny fahazazany, satria mbola enim-bolana izy no nandeha tany amin'ny mairie zany ny ray aman-dreniny andeha hanao fisoratam-panambadiana. Rehefa nivoaka ny mairie dia napetraka ilay raim-pianakaviana teo amin'ny trottoir izany ny berceau kelin'ny Johnny Hallyday, de lasa izy nandeha ary dia tsy niverina intsony. Ny reniny moa zany irony vehivavy mannequin, mpanao tournée ireny zany dia tsy nanam-potoana ny karakarana azy, dia napetrany tao amin'ny anabavin-drainy zany ilay zanany, dia io anabavin-drainy io zany no nikarakara azy tamin'ny mbola kely. Manana zanaka roa vavy io anabavin-drainy io, ary mpanakanto, artiste, danseuse zany ireo zanany roa vavy. Ka nandritry ny enfance-ny zany Johnny Hallyday dia nandeha nanao tournée nanodidina any la France, ary niaina zany izy tao anatin'ny ataontsika hoe monde artistika. Hitantsika amin'izany zany fa misy fahabagana goavana be zany teo amin'ny présencen'ny ray aman-dreniny nandritry ny fahazazany manontolo. Nametra-panontaniana foana io zazalahy kely io zany nandritry ny androm-piainany hoe inona no antony nahatonga izany ny ray aman-dreniny tsy nikarakara azy, ary dia tena nampijaly azy tanteraka nandritry ny androm-piainany zany
izay hoe fahabangan'ny ray aman-dreny niteraka azy izany. Ny anarana hoe Johnny Hallyday dia misy naman'ilay nenitony zany no Hallyday ny anarany, americain io zany. De io zany no nanome an'ilay anarana azy hoe tiako ianao izy mba atao hoe Johnny Hallyday. De notazominy tokoa izay anarana izay ary dia napety azy ilay anarana de niova anarana tanteraka izy zany. Mbola hoadiadintsika koa mantsy izany le hoe inona no nahatonga an'ilay changement d'identité zany. Mety ve izy tsy nankasitraka ny identitény tamin'ny rainy niteraka azy, fanontaniana mipetraka zany izay zavatra rehetrarehetra izay. Ary à l'âge de 14 ans izy na de tany États-Unis zany zareo ny troupy zareo miaraka amin'ny nenitony zany sy ilay rangahy amerikana nanome azy an'ilay anarana dia nahita any Elvis Presley nihiry izy dia teo zany no nitsiry tao aminy ny faniriana mba hanao ny style rock and roll ohatran'ny Elvis Presley any la France, zany hoe izy zany no nanao an'ilay karazana hoe Elvis Presley frantsay, zany hoe style vaovao mihitsy zany tao amin'ny monde-ny show business tao France ny style nentin'ny Johnny Hallyday. Rehefa nandeha zany ny fotoana dia à l'âge de 18 ans tany hoany izy zany no nanao ny show voalohany izay hoe tonga de nambabo ny fon'ny tanora tao la France ny style izay nataony, kanefa dia lehilahy saro-kenatra tokoa izany Johnny Hallyday izany, kanefa ny fomba namoahany ny hira voalohany izay naseho an'ny publika izany, satria nisy an'ireny hoe karazana talent à vendre reny zany tamin'izany andro zany de nanao izy zany ny style ny Elvis Presley ranoray tonga dia nababy tanteraka ny fon'ireo jeune frantsay zany ny style izay nalefany, nanomboka teo dia nalaza izany Johnny Hallyday izany, ary dia mandra-pahafatiny dia nanakoako eran-tany ny lazan'izany olona izany. Ary rehefa tao ny tantaran'ny showbiz tao la France izany mbola tsy misy mahadefie ny recordny amin'ny tableau rehetrarehetra izany na teo amin'ny resaka fahalazana, na teo amin'ny resaka hoe hatsaran'ny hira, na teo amin'ny hoe resaka famille, monde ny show business, dia mbola tsy nisy aloha zany hatramin'izao natoraka an'izany fianakaviana Hallyday zany raha mbola ao la France, satria ny olona rehetra manodidididina azy koa, ny vady rehetra izay navelany, misy any Sylvie Vartan izay vady voalohany novadiny izany niteraka any David Hallyday, izay naka ny anarany David Smith moa izy zany taty aoriana. Samy couple malaza dia malaza ary couple samy manam-bola. Rehefa nisaraka tamin'ny Sylvie Vartan izy zany dia nisy ihany koa ny vehivavy izay hoe niaraka taminy zany dia taorinan'io de i Nathalie Bey izay vao avy maty tamin'ity taona ity, izay renin'ny Laura Hallyday. Laura moa zany naka ihany koa ny anarany hoe Laura Smith, ka Nathalie Bey dia vehivavy malaza dia malaza ihany koa zany teo amin'ny sehatry ny sinema. Nathalie Bey zany
dia vehivavy izay ataontsika hoe sokajiny atao hoe intellectuel izany izy nianatra momba ny art dramatique izy tany États-Unis un certain moment dia nisehatra teo amin'ny resaka sinema ary nanambady any Johnny Hallyday izy zany dia niteraka any Laura. Rehefa nisaraka indray zany tamin'ny Nathalie Baye izy dia ny farany moa zany hoe ireo nisongadina moa zany no teneniko satria inenina nanambady izany Johnny Hallyday zany fa ny officiel zany no lazaiko eto satria efa nisy an'izany Babette izany fa fotoana fohy fotsiny zany no nanambadianany azy dia efa nisy an'izany Adeline Hallyday zany teny antsefatsefany teny fa ilay malaza zany aloha no resahako dia ny farany moa zany izay hoe ny saramaty dia Laetitia Hallyday na ataontsika hoe Laetitia Baudoux zany ny anarana jeune fille. Niteraka resabe izany ny resaka ady lova teo amin'ireo zanany sy ireo vadiny taloha zany izay nanomba ny zanany sy i Laetitia izay hoe vady navelany vady mandramaty zany. Laetitia moa zany izy dia nanangana zaza vietnamienne anankiroa atao hoe Joy sy Jade ka ireo zany amin'izao fotoana izao no tompon'ny héritage iray manontolo an'ny Johnny Hallyday. Nampametram-panontanianany maro inona no nahatonga an'izay décision izay. Nisy zany ny fifampitoriana tany amin'ny tribonaly izany hoe ireo zaza naterany zany David sy Laura. Ireo zaza naterany zany tsy faly tamin'ilay décision tamin'ny resaka héritage ka niapanga any Laetitia izay vady navelany mandramaty zany ny saramaty taminy hoe nanao karazana manipulation zany i Laetitia mba hanodinana ny fananany Johnny Hallyday iray manontolo any aminy. Teraka resabe ary niteraka discussion niteraka fanadihadiana maro izany io zavatra io ny amin'ny hoe ahoana ny fifandraisany izany Johnny Hallyday izany tamin'ireo zanany naterany, ahoana ny fifandraisany tamin'ity vadiny farany sy ireto ankizy roa vavy Joy sy Jade zany izay hoe zaza natsangany. Mpametram-panontaniana zany hoe nahoana ny zaza nateraka indray no tsy nahazo héritage fa ireo zaza natsangana izany no nandova iray manontolo izany miaraka amin'ny Laetitia. Ny todika tanteraka izany any amin'ny Laetitia ny opinion publique izany hoe ny frantsay izany dia manamelika tanteraka izany any Laetitia ho manipulatrice ary nanodikodina ny sain'izany Johnny Hallyday izany mba hangoronana ny fananany iray manontolo satria amin'izao fotoana izao dia mahatratra any amin'ny 150 millions de dollars izany ny farimpananan'ny Laetitia Hallyday ka miteraka asosorana eo amin'ny frantsay izany zavatra izany. Ny tena marina moa dia ny vaky roa ny frantsay zany amin'ny opinion io. Misy izany ny maka ny partian'ny David sy Laura izay zaza naterany, misy ny maka ny partian'ny Laetitia.
misy antony maro zany ao mibadika zany zavatra rehetrarehetra izany hoe nivadika do ve ingarainy i Johnny Hallyday zany hoe ny zanany naterany indray no tsy nahazo ny heritage. Mampametram-panontaniana zany zavatra rehetrarehetra izany satria nisy ny testament izay hoe niredigena tao la France zany taloha dia hoe samy mahazo ny anjarany zany ny zanany rehetrarehetra. Ary amin'ny testament frantsay zany lalàna frantsay dia tsy mahazo déshérité ny zanaka nateraka izany ny ray aman-dreny. Izany hoe tsy manana droit ny ray aman-dreny zany hanala ny héritage amin'ny zaza naterany. Lalàna frantsay zay. Akory nefa ny agagan'ny rehetra fa novana tany Californie zany io testament io. Iza zany no tena nanan-kevitra ny hanova azy tany Californie satria tany zany ry zareo no nipetraka faraparany tamin'ny hoe rehefa nanomboka narary zany Johnny Hallyday voan'ny cancer izy zany dia nanomboka niareraka zany ny vatany dia la plupart du temps izy nisy fotoana zany nipetraka tao Californie. Ka ny lalàna ao Californie zany dia milaza fa ny testament izay no redigen'ilay ray aman-dreny izay ihany zany no manan-kery fa tsy mitovy amin'ny lalàna frantsay izay milaza hoe tsy mahazo ny déshérité ny zanany naterany zany ny olona iray. Eo zany no mipetraka ny aiay zany teo amin'ny Laetitia hoe izy zany tonga de zay ny opinion publique zany hoe izy no nanodina zany ny sain'ny Johnny Hallyday andeha hanome azy zany ny fortune rehetrarehetra satria na ny reproduction ny karazan'olona ohatran'ireny zany dia mbola mamokatra amina million foana zany izay sanganasany rehetrarehetra misy reproduction momban'iny zany dia miditra any amin'ny kesin'ny Laetitia Hallyday daholy. Ka na de maty ara ny olona ohatran'ireny dia mampiditra vola amina million foana. Teo mantsy zany no nahatonga ny tora-bato zany tany amin'ny Laetitia hoe tena io ramatoa io mihitsy zany no tena ratsy fanahy io ramatoa io mihitsy ny manipulatrice. Tsara ho marihana maloha zany fa Laetitia Hallyday dia zaza izay niaina ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe ady teo amin'ny fiainana satria mbola vao kely izy zany tamin'ny adolescence izy zany de efa mikarakara ny rainy satria ny reniny zany maty tamin'izy mbola tanora zany de maty ny reniny. Ny famille Baudou zany efa famille efa mpikirakira business zany hoe ny rain'ny Laetitia zany efa olona havanana amin'ny business dia nolovain'ny Laetitia koa izay hoe âme d'entrepreneur izay izany hoe talohan'ny nifankahitandry zareo zany talohan'ny nanambadianan'ny Johnny Hallyday ny Laetitia dia efa nisy karazana fahity zany teo amin'ny Johnny, nanana problème teo amin'ny fisika ny impôt zany izy satria ratsy tatana ny resaka hoe business nataony zany misy fitapitaka betsaka zany satria zany Johnny Hallyday zany dia tsy de mba nianatra firy fa ny talentany zany dia ny mihira ihany zany no tena hoe talentany. Ary tsy de henoko aloha teo amin'ny biographie hoe fotoana manao ahoana zany no tena nianarany angamba tany amin'ny école primaire ohatrohatr'izay satria raha ny teo amin'ny biographie zany de olona
teo amin'ny monde artistika foana izy zany niaraka tamin'ny lainentoany sy ny kozinan'ireo zany donc azo lazaina izy zany hoe olona tsy de nianatra ary tsy dia manana an'izany hoe management des affaires sy ny hoe resaka hoe vola miditra amin'ny showbiz zay ataony zany donc misy idiran'ny be de be zany ny fanambakana madinidinika eny antsefatsefany eny ary malaza koa izany Johnny Hallyday izany fa lehilahy généreux izy izany amin'ny namany ary manao fandaniana betsaka ihany koa zany fandanidaniam-poana teo amin'ny fiainany zany hoe au bord de la ruine zany izy no nifankahita tamin'ny Laetitia izany hoe Johnny Hallyday sy ny rainy Laetitia monsieur Baudou zany no mpinamana dia moramora zany ny ohatrany hoe fampidirana an'ireo roa tota ireo zany hoe ny zanaky monsieur Baudou zany nampidiriny tamin'ny Johnny Hallyday mbola 20 taona monja i Laetitia no nanambady any Johnny Hallyday zay efa 50 taona zany hoe misy 30 ans d'écart izany teo zany dia efa nipetraka ihany koa ny karazana hoe jugement fa opportuniste Laetitia tia vola izay zany no antony nanambadianany an'io rangahy io misy kosa nefa zany ny témoignagen'ny olona izay milaza fa tena latsa-pitiavana tanteraka tamin'izany Johnny Hallyday zany i Laetitia ary nikarakara azy mafy nahatonga azy zany nanana ny ataontsika hoe esprit de famille satria ny fiainany teo aloha zany niaraka tamin'ireo vadiny taloha tamin'ry Sylvie Vartan dia course ny teo amin'ny fiainany zany tsy nanam-potoana loatra izy zany ny hoe andeha iarahana amin'ny zanany satria contrat esy contrat ero Sylvie Vartan koa anatin'izay zavatra zay koa maha-artiste azy zany dia resaka hoe manenjika ny contrat zany kanefa moa zany Sylvie Vartan dia niezaka zany mba hanana an'izay hoe karazana vie de famille izay kanefa moa zany impossible zany tamin'izany andro zany satria tao anatin'ny hoe fatanyrana tanteraka ny heriny sy ny tanjany rehetra zany Johnny Hallyday zany tamin'izany andro zany ka sarotra de sarotra zany ny ananana karazana vie de famille tamin'ireo roa tota izany nisy fiantraikany be de be teo amin'ny fifandraisany tamin'ny zanany lahy zany izay karazana absence izay satria dia nisaraka izany ny couple Sylvie sy Johnny tany amin'ny les années 75 tanoany zany no 75-80 tsy de tadidiko loatra moa zany ny nisarahandry zareo izay nalaza dia nalaza tokoa ary dia niteraka déception goavana tamin'ny Johnny izany zavatra izany ary dia nisy ny tentative de suicide izay nataony tamin'ny fisarahany zany tamin'ny renin-janany Sylvie Vartan eo amin'ny resaka fifandraisana ray sy ny zanaka zany dia tsy de tena nety loatra ny fifandraisan'ny Johnny Hallyday sy ny zanany Davida izany satria ny zanany zany mila an'izay hoe présence paternelle zay mila an'izay hoe affection paternelle zay dia manana tendance izany ny zanany hanometsiny azy zany ny amin'ny hoe tsy présent tamin'ny fiainany sy tamin'ny enfance-ny zany ary témoignage betsaka an'ireo izay mahafantatra an'ilay fianakaviana izany fa somary nisy froid zany teo amin'ny zanaka sy ny ray zany va efa
taty aorindrina zany io zavatra io vao zay vao niravina. Rehefa nanomboka ny hira zany izy mianaka an'ilay hira hoe 100%. Teo amin'ny zanany vavy koa zany dia nisy ihany koa izay olana tamin'ny fifandraisana izay satria dia nijaly koa zany ilay zanany vavy tamin'ny absencen'ny rainy, ary Laura moa zany dia nisy fotoana mihitsy zany izy tany amin'ny asile psychiatrique satria nandray drogue sy ny alcool izy zany tsy nanana an'ilay stabilité psychologique zany izy noho izay resaka hoe absencen'ny rainy izay ary ny fisarahana ihany koa zany tamin'ny Nathalie izay Nathalie Bay izay reniny Laura izany, ka tsy nahazaka an'io zany i Laura dia nitsaboina mihitsy zany tany amin'ny hôpital psychiatrique. Nanahirana daholo izany izay karaza mpifandraisana izay satria ilay ankizy zany nandritry ny androm-piainany dia nireproche na ny médecine andrainy zany teo amin'ny resaka hoe absence zany teo amin'ny resaka hoe ny eritreritry n'ilay ankizy zany de ny hoe tsy ny raharaha azy zany ny rainy, izay zany no tao anatin'ny eritreritrilay ankizy. Nefa any amin'ny subconscience-ny Johnny Hallyday dia misy ihany koa an'ilay phénomène de rejet izay hoe tena tsy nety sitrana an'io mihitsy izy zany, ilay hoe phénomène de rejet avy tany amin'ny rainy zany. Kanefa rehefa tao zany ny analyse zany zavatra rehetrarehetra izany dia any amin'ny subconscience zany mamerina ihany koa zany izy ny erreur nataon'ny rainy taminy zany amin'ireo zaza naterany. Eo zany mantsy ilay hoe blessure mipetraka de génération en génération, izay hoe tsy mbola voavahany zany izay problème izay netiny mandra-maty, ka eo mantsy zany nipetrahan'ilay hoe fiheverantsika olombelona izany. Izany hoe rehefa hoe mpihira goavana izay mameno stady hatramina 80,000 spectateurs izany Johnny Hallyday zany tamin'ny androny dia c'est le grand des grands zany, izay zany no ohatrany hoe fijeriny rehetrarehetra anazy. Kanefany ilay grand personnage ao aminy ao misy zavatra vita betsaka mihitsy zany ao aminy, misy zavatra tsy ampy be de be izay hoe tsy de tena afaka izany ny olona manodidina azy i-comprendre azy amin'izay hoe karazana vita izay. Izany hoe misy zazakely ao aminy ao zany mipetra ao aminy ao, na de hoe artiste goavana be, manana ny talenta rehetrarehetra, manana ny fahalazana, manana ny vola aman-karena, ny bika aman'endrika, ny voa tamin'izany daholo ny varavarana rehetra satria dia entouré-na manam-pahaizana maro izy teo amin'ny sehatra nisy azy zany, dia ireo izay mpanao ny composition ny hira toa Jean-Jacques Goldman reny tao anatin'ny compositeur-ny daholo Richard Aznavour, ary olona mi-conseiller azy ireo vadiny taloha ry Nathalie Bay sy ny sisa zany dia olona izay ataontsika hoe manana ny traikefa mi-entouré azy zany tamin'ny monde artistique izay dia olona apparemment zany izy ohatrany hoe olona feno, kanefa tena hoe misy vita goavana be zany amin'izay hoe resaka fifandraisana
teo amin'ny raya sy ny zanaka izay. Ireo zanany naterany zany a dia lasa nifindrany ilay blessure koa ary tsy ny comprendre ny rainy zany hoe inona no mahatonga ny rainy zany a ohatrany hoe misy distance betsaka zany amin'izareo, zany hoe rehefa tena tendre compte zany dia olona tsy mifampicomprendre izany a ny ray a sy ny zanaka mifanome tsiny satria Johnny Hallyday koa zany a dia nanome tsiny ny zanany ny amin'ny hoe izaho tsy nanana ninninona ozy izy a tonga amin'izao toerana misy ahy izao, ianareo nefa ozy izy a efa manana ny zavatra rehetra eo ambony plateau ka mahagaga ozy izy a no mahatonga anareo hoe tsy miprofity an'izany zavatra zany satria isan'ny problème izay nananany Laura koa zany a de ny hoe izy tsy izy zany tsy mahatoko tena satria rabirabin'ny namany zany a sy ireo mpanaratsy fa hoe satria izy zany a zanaka vedety de izay zany a no mahatonga azy ho vedety ary de tena namparary azy tokoa zany zavatra izany. Nefa raha ohatra ka tena hoe atao zany a ny fandanjalanjana ny analizy rehetra momba an'izay dia azo lazaina ihany hoe ao anatin'ilay hoe kategorian'ny tsy fitokisantena sy ny hoe resaka ataontsika hoe zany hoe faux problème izany satria izy dia nianatra tamin'ny université-ny cinéma ary notroniny reniny Nathalie Bay kanefa moa dia izay hoe vita tao aminy tamin'izay hoe absence ny rainy izay a izay zany a no tena nibahana tao anatin'ny sainy. Rehefa atao zany ny compte a dia samy manana problema daholo zany a na ilay raim-pianakaviana na ireo zaza nateraka kanefa olona tokony hanana fiainana izay ataontsika hoe zany hoe ao anatin'ny succès tanteraka. I David Hallyday moa izy zany a dia nanambady vehivavy mpanefoefo zanaka milliardaire industriel ao Monaco ary manana karazana confection na akanjo jaza izany dia efa azo lazaina moa zany hoe manana ny atony izy zany amin'izay resaka izay. Efa nanambady izy teo aloha any Estelle Hallyday izay niteraka nananany zanaka 3 de nisaraka satria nanao mannequinat zany a i Estelle Hallyday tany États-Unis ry zareo dia ny contrat tsy renouvelé zany a tamin'ilay mpivady a dia niverina taty France nisaraka ry zareo a dia nanambady an'ilay mpanefoefo ao Monaco zany a i David Hallyday ary niteraka zazalahy iray. Izay zany a ny ambangovangon'ny monde misy zany a teo amin'ilay fianakaviana. Izany hoe fianakaviana manana ny atoro rehetra mihitsy a fa hoe misy zavatra izany a izay misy blocage teo amin'ny resaka fifandraisana ary dia nisy fiantraikany betsaka izay zavatra izay zany a teo amin'ny resaka hoe avenir artistique satria sy ny aveniran'ireo zanany zany nisy karazana efehany zay fifandraisan'ny ray sy ny zanaka izay satria rehefa nanao ny biographiany zany Johnny Hallyday de gaga daholo ny olona zany fa nisoratany tao anatin'ny biographiany zany nisy fanakianana nataony an'ilay zanany lahy hoe mahagaga ozy izy David fa il ne sait pas quoi faire avec ses talents. Tena ohatrany hoe nanafitrohina ny olona zany hoe ny blâmer an'ilay zanany lahy zany izy tao anatin'ny bokiny. Zay zany dia efa signe fa ça va pas bien ny fifandraisan'ny zareo izany. Tetsekilany zany Laetitia Hallyday.
izay hoe vehivavy avy amina fianakaviana entrepreneur, izany hoe ny business izany manavanana an'ilay fianakaviana. Dia nyraisin'ny zareo an-tanana moa zany nyraisin'izy mianakavy an-tanana ny ray Letisia sy ny bebeny zany no nanao ny karazana management ny resaka hoe affaire business momba ny Johnny Hallyday, ary dia nanomboka tokoa ny roborobo ny affaire ny business ny firana izany tamin'ireo fianakaviana ireo. Letisia zany dia noraisiny an-tanana tanteraka izany ny momba ny Johnny Hallyday, ary vehivavy nahakarakara tokantrano izy, ary nahakarakara nanana patience izany tamin'ny vadiny, satria raha ohatra araky ny témoignage-ny olona manodidina izany dia nanomboka nanana ny atao hoe esprit de famille zany Johnny Hallyday, ary Letisia tsy nanavaka ny naman'ny Johnny zany, fa nasainy niditra soamantsara tao an-trano ny naman'ny Johnny rehetra, noraisiny tsara zay zavatra hoe tsy hita zany tamin'ny vady taloha, satria ilay vady taloha zany tsy nitolere an'izay fiarahan'ny Johnny tamin'ny namany izay, fa izy zany namela ny liberté ny vadiny, ary tena hoe nahafantatra zany izy hoe inona no zavatra tadiavin'ny vadiny. Ny zavatra tadiavin'ny vadiny dia izay le hoe famitsy nananany teo aloha izay, satria de tena naharary azy tokoa izay hoe tsy fananana fianakaviana izay. Dia rehefa noely moa zany dia tsy maintsy en famille zany izy rehetra, ao daholy ny zanaky ny Johnny Hallyday naterany, indraindray ary ny ex koa mbola tonga ao koa, ireo reni-janany raisiny Letisia daholy, zay olona rehetrarehetra izay niaritra zavatra betsaka koa izy, fandeferana betsaka, satria misy zany ny hoe maîtresse etsy sy aroa, ny aventure etsy sy aroa zany izay hoe zakany ilay Letisia. Misy moa zany ny fitenenana hoe zay maharitra vadin'andriana angambany, fa raha araky ny témoignage-ny olona izany dia tena naharitra izany Letisia izany, ary dia nikarakara azy mandramaty teo amin'ny aretina cancer izay nahazo azy izany. Zay rehetrarehetra izay nefa zany dia tsy mamafa an'ilay hoe ahiahin'ny olona izany sy ny hoe opinion publique contre azy, ny hoe nahoana zany no hoe any amin'ny daholy ny héritage rehetrarehetra miaraka amin'ireo zaza izay natsangany, fa nahoana ireto zany zanany naterany no tsy nahazo ninina. Nisy moa zany tribunaly izay hoe nanao conclusion tany amin'ny farany zany ny amin'ny hoe nisy 1 million d'euros nomenany David Hallyday, de misy 1 million d'euros nomenany Laura, zay ihany zany no hoe sisa hoe azony zareo zany tany amin'ny tribunaly. David moa zany nanome an'ilay 1 million any Laura satria nalahelo ny anabaviny izy. Mbola mitohy moa ny tribunaly hatramin'izao, mbola mitohy ny fitoriana, mbola tsy fantatra zany hoe inona no mety hiavarahany, fa ny tiako hatongavana fotsiny zany dia ny hoe ilay karazana tsy fifankazahoana, satria misy zany i Letisia zany izy miteny hoe
tena sitrapony Johnny io zisy io resaka testament io, fa tena tsy nisy nidirako satria ozy izy ny zavatra nolazainy de ny hoe ireto zanako naterako reto efa mba nomeko fananana ry zareo zany nandritry ny androm-piainako ary zareo mba efa manana ny karierany, manana ny reniny satria fortune n'izany Sylvie Vartan izany dia 80 millions de dollars d'euros, niny Nathalie Baye eo amin'ny 20 millions d'euros, miampy ny hoe talenta izay mbe efa nanany zareo zany dia mbe efa misy atokona zany ireo zanany naterany, zay zany no eritreriny hono raha araky ny filazan'ny Laetitia, kanefa tsy de tena any loatra nefa ny tena ipetrahan'ilay karazana blessure, fa ilay ohatrany hoe déracinement zany, izany hoe ohatrany hoe tena hoe eo amin'ny resaka ara-panahy zany, eo angamba no tena zava-dehibe raha hoe oharina amin'ny hoe resaka materialy, satria nahatsapany tena no déraciné zany déshérité ny zanany, izay hoe eo amin'ny resaka tontolo ara-panahy, monde ara-panahy zany izay zavatra izay de ohatrany hoe nisy zany karazana rejet avy any amin'ny rainy zany ho an'ireto zaza naterany. Ao zany mantsy no tena hoe mipetraka ilay hoe karazana blessure izay hoe sarotra de sarotra zany ho an'ireo zanany ny andeha amin'izay zavatra zay, ary ohatra moa zao hoe Sylvie Vartan zao de nilaza izy fa tena tsy toetran'ny Johnny mihitsy izany hoe andeha déshérité ny zanany zany, fa manipuler izy ozy izy, mety mitombina ihany koa zay teniny zay ny amin'ny hoe rehefa narary mafy zany voan'ny cancer zany Johnny mety efa tsy de nanana an'ilay hoe capacité de dissociation ntsony izy zany mety nisy karazana pression koa zany tao raha araky ny hoe analyse-ny olona izany, satria tena soratanany mihitsy no nasehony Laetitia teo hoe ty ozy izy ny soratanany izay milaza fa ny héritage rehetra dia aty aminay telo mianaka, dia amin'ny lalàna aloha zany hoe tsisy ninona azo ny lalàna tao ny amomba an'izay, de ny amin'ny testament koa de mazava tsara mihitsy fa ny héritage dia makany amin'ny Laetitia sy Joy ary Jade. Mahatonga saina ary tena mbola anatin'ny fanadihadiana tanteraka zany ny frantsay manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria raha ny filazan'ny Laetitia dia olona tsy influençable zany ozy izy i Johnny, ka amin'ny fomba ahoana no i-influenceko azy ozy izy amin'izany resaka izany, samy manana ny argument daholo zany amin'io zavatra io, kanefa moa hoe manoloana ny frantsay, eo zany ny hoe mampatanjaka ny opinion publique, iza zany no tena tokony hoe handova any Johnny Hallyday, raha mifory sy ny saina tsy miakatra zany amin'ny hoe fijery maha olombelona dia ny zanany naterany no tokony hanana ny anjarany zany ao anatin'izay zavatra izay, kanefa hoe voahirika tanteraka le zanany, an'ile ratra-po zany tena tsy hikatona mihitsy raha ohatra ka tsy misy zany ny ataontsika angamba hoe marimaritra iraisana amin'io resaka io, ka mampametra-panontaniana izany ny amin'ny hoe misy izany olona goavana de goavana
amin'ny fiainana. Izay hoe ny olona rehetrarehetra zany mieritreritra azy hoe olona capable izy. Ny olona rehetrarehetra zany mieritreritra fa il est bien dans sa tête. Kanefany a manana an'izay karazana ratra-po zay koa zany izay tsy mety sitrana izy tamin'ny fifandraisany tamin'ny rainy. Izany hoe ilay rejet avy tany amin'ny rainy zany a dia nisy ohatrany hoe karazana transmission. Ataontsika hoe transmission génétique ve mampametram-panontaniana an'ilay hoe ohatrany hoe any amin'ny subconscience zany dia nyrejeteny koa zany ny zanany. Kanefa moa misy an'izay explication rehetrarehetra izay zany a ny amin'ny hoe tsy de tena nifankahazo ry zareo, tsy de nifankahazo izy zany a tamin'ny ireo zanany naterany, fa tato amin'ny ny tena hoe nahazo ny fony zany a dia Laetitia sy i Joy ary i Jade. Ireo zany a no tena hoe nahazo ny fony tanteraka mihitsy satria dia matetika izy zany a milalao amin'ireo ankizy ireo, de zay moa zany ny raisonnement ny hoe inona moa zany a no mba apetrako ho azy telo mianaka raha ohatra ka hoe tsy raha ohatra ka nomeko ny zanako naterako daholo ohatra. Izay zany ny raisonnement ny hono. Satria ireto izy a Laetitia tsy miasa, ireto ankizy roa reto koa ve hanjary zaza mahantra. Izy koa zany a nanana karazana ataontsika hoe zany hoe sentiment manokana tamin'ireo ankizy notaizana, satria ilay sentiment hoe ireo zany tsy manana ray aman-dreny dia nisy olona nandray, de ohatraohatra ihany koa zany a nikany tamin'izany andro zany hoe navelan'ny ray aman-dreniny zany a de nisy olona nitaiza. Misy zany a karazana sentiment iombonana zany tao, dia amin'ny Laetitia koa misy an'izay karazana sentiment zay ihany koa ny amin'ny hoe tsy teo ntsony ny renin'ny Laetitia zany a mikarakara azy a, dia ohatrany misy zany a karazana compréhension be kokoa zany a tamin'ny reto hoe vadiny taty aoriana sy reto zaza natsangany, raha ohatra zany a par rapport amin'ireto zaza naterany. Mamperitreritra zany a izay karazan-javatra rehetrarehetra izay, satria moa ve afaka zany homelohina zato isan-jato zany a i Laetitia ho lazaina fa dia opportuniste, vehivavy business omanina izay tsy mieritreritra afa-tsy ny calcul ny vola. Kanefa raha ny hoe fomba fiainany zareo teo zany a dia nandeha nahay naka ny fony zany a Laetitia. Izany hoe izay zavatra rehetrarehetra izay ve resa-bola ihany ve ny ao anatin'izay, zany izy ihany koa ny hoe sentiment amin'ny maha olombelona izany. Mbola point d'interrogation zany a hatramin'izao a izay resaka izay, ary mbola mitohy ny fankalana ny Laetitia amin'izao fotoana izao, satria miaraka amina milliardaire frantsay zany a Laetitia amin'izao fotoana izao. Dia misy moa zany a ny hoe hitanareo zany fa tena vehivavy tia vola. Misy ihany koa ny manomba azy any amin'ny hoe izy ve de hijanona fotsiny ho célibataire eo izy zany fa tsy hanohy ny fiainany. Kanefa aloha hatramin'izao dia mbola manambara ny fitiavany any Johnny Hallyday i Laetitia amin'izao fotoana izao. Ka eo zany a ny fanontaniana mipetraka hoe any amin'ny daholo ny fananana rehetrarehetra fa tsy any amin'ny ny opinion publique. Moa ve izy afaka hiaina ao anatin'izay hoe resaka rejet an'ny publique izay, na de hoe any amin'ny daholo ny fananana. Fanontaniana mipetraka. Fanontaniana mipetraka koa de hoe iza no maneva kokoa zany ny hoe resaka fananana an'izany Johnny Hallyday zany. Moa ve reto zanany naterany sa ireto zaza natsangany.
mbola any amin'ny opinion publique daholo mantsy nipetrahany zay zavatra rehetrarehetra zay. David Hallyday moa izy manana ny autorisation izy zany ny hirandrainy intégrale en public, izany hoe iny moa zany efa fidiram-bolany koa zany, fa ny reproduction sy ny rehetrarehetra any amin'ny Laetitia daholo ny vola no miditra. Mampametram-panontaniana zany ny hoavin'ireo fianakaviana ireo hoe inona ary dia sakay sy maso mihitsy raha izany Laetitia sy Laura izany, satria efa natomboka tamin'ny fahatanorandry zareo zany zavatra izany, satria mitovitovy taona ry zareo zany tamin'ny nanambadianandrainy any Laetitia, izany hoe somary mbola atao anatin'ny fahatanorandry saina sy ny vatana ary ny fanahy izany izy roa tota dia tsy nifanaraka ary hatramin'izao dia mbola sakay sy maso. Fehiny izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny hoe misy izany ny ampifandraisiko kely ny amin'ny hoe situation misy ao Madagasikara izany izay situation an'ilay fianakaviana izay, izany hoe misy izany olona manan-javatra be any aminy, ohatra ny situation ny Madagasikara izany dia manan-karena izany Madagasikara izany manana ny ressource rehetrarehetra izay misy eto ambonin'ny tany, fa tsy hain'ny malagasy ny mampiasa an'izay hoe ressource ho amin'izay ny talenta ho amin'izay tsy manana, tsy ampy izany ny hoe saina vonona hoenti-manana hoentina mikirakira ny talenta sy ny zavatra rehetra izay ananana, hanika tsy mifanaraka koa ny hoe mpianakavy izany ny amin'ny hoe fifandraisana, fa misy izany karazana froid teo amin'ny zananaterany, ka ao anatin'ny tsy fahalalana daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ny sentiment no mandeha be loatra, tokony izany mba mamonjy an'ireny hoe psychologue coach reny angamba zany izy mianakavy mba haitany bebe kokoa zany hoe ahoana ny tokony ho lalakalehany tamin'ny reny fotoana ireny, satria ny rainy tsy micomprendre ny zanany tsy micomprendre ny rainy, dia olona hafa mihitsy zany no lasa ohatran'ny hoe niprofity an'ilay situation, satria ny frantsay koa zany mety mbola mitavozavoza zany izy eo amin'ny hoe resaka business, eo amin'ny resaka fa satria business na tiatsika na tsy tiatsika dia business ny monde ny showbiz, ka havanana kokoa zany Laetitia sy ny fianakaviany tamin'ny fitantanana an'ilay show business zany. Tiako tenenina fotsiny zany raha ohatra hoaritsika amin'ny Madagasikara zany zavatra zany dia ilay vahiny zany no lasa ny profity an'ilay situation, fa satria tsy nahay ny fampicomprendre, tsy nahay ny fanohana zany ireo tena hoe mpianakavy, satria raha ny tena nanomboka an'ilay showbiz nge de Sylvie Vartan sy Johnny no tena hoe nanomboka an'izany hoe monde zany hoe show business izany, fa ny nahay ny tantana zany dia Laetitia sy ny fianakaviany, ka raha araky ny eritreritro zany dia tsy ravina io tantara io raha tsy miravina amin'izay hoe monde ny fifankatiavana izay, satria tsy tokony zany hoe ho sakay sy maso zany ny roa tota, fa tokony ihany zany hoe samy eritreritra
amin'ny plasy misy azy satria ny opinion publique ve raha ohatra ka de tena hoe contre-nao tanteraka nefa ny zavatra rehetrarehetra ny arena sy ny rehetrarehetra izany any aminao daholo miresaka ny Laetitia zany amin'io zavatra io dia apety anao ve zay zavatra zay. Ireto zanany naterany koa hoe resaka sentiment d'appartenance izany no tena hoe mamparary andry zareo zany nefa ny lalàna tsy azo idivirana zany ny lalàna fa hoe an'ny Laetitia sy Jade sy Joy ny harena. Donc raha araky ny fiheverako dia c'est le temps peut-être qui va tout remédier. Tokony zany tsy dia hametraka haine zany ao amin'ny fifandraisana zareo fa tokony ihany zany andeha amin'izay hoe fihavanana izay izy rehetra ny famille rehetrarehetra zany ao anatin'ny hoe compréhension zany mety hiravina ihany io raha ohatra ka satria samy tompony daholy samy tompony zany Johnny Hallyday zany daholy ireo fianakaviana rehetra ireo nanana ny souvenirany daholy tamin'ilay olona ary nanana ihany koa ny sosiny tsara izay ny fanaovana na de nisy ara ny hoe zavatra nampalahelo teo amin'ny fiarahana zany dia ataoko fa any amin'izay hoe compréhension izay no irésoudre an'io problème io. Izany hoe rehefa plus tard angamba zany Laetitia mety hieritreritra hoe nahoana tokotrany moa zany de hoe aty amiko daholy ny zavatra rehetrarehetra momba ny olo io nefa mba nanan-janaka io olo io izay hoe mizanaka mitondra ny rany ary hoe zanaka mba niandrandra ny ray aman-dreniny nanana fitiavana ny ray aman-dreniny mba te hanana souvenir satria raha hoe resa-bola zany aloha ny resahana dia manana ny ampy zany i Davida sy Laura raha resa-bola zany no resahana satria ny lovany amin'ireo ray aman-dreny ireo reniny niteraka zany fa eo amin'ny hoe resaka sentiment d'appartenance zany eo zany no mipetraka ny problème dia apetrako amintsika rehetrarehetra izany izay karazana problème izay hoe nagoavana toy inona zany ny olona iray dia rehefa tsy mahavoavaha an'izay olana teo amin'ny fifandraisana teo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka izay dia ohatran'ny mandringa ihany raha ohatra ka tsy sitrana izany ilay karazana ratra-po tamin'izay hoe fifandraisana teo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia toy izay sy toy izay no azona tolotrana ho an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa manatsara ny fiainanao veloma tompoko.